Rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao moa dia tsy mikely soroka ny mpitandro ny filaminana manao ny asa tandrify azy. Manana tatitra manodidina izay ary ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny boriboritany fahadimy hetsy Mahamasina. Olona miisa fito ny voasambotra ny polisy misahana ny boriboritany fahadimy etsy Mahamasina omaly sy androany araky ny vaovao voaray ny toerana. Ny fanazavana ny men'ny tompon'andraikitra ny nahafantarana fa mpanendaka mpanao sity mahery sy mpangary paosy avokoa izy ireo. Roa hafa kosa no nisongadina satria rehefa nandroso tamin'ny fisavana olona mampiahiahy teny an-dalana ny mpitandro ny filaminana dia nahitana finosana mampiahiahy tany amin'izy ireo. Notazomin'ny polisy misahana ny boriboritany fahadimy izy roa lahy. Nataony manam-pahaizana avao amin'ny corps de protection civile kosa ny fizahana ilay finosana mampiahiahy ka fantatra fa finosana bomby izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia nilamin-drasy tetsy Mahamasina, anosy sy manodidina nandritra izay 2 andro nakalazana ny fetin'ny fahaleovantena izay raha oharina ny tamin'ny taondasa araky ny nambana mpitandro ny filaminana hatrany. Nahita mpahombiazana ny paikady napetraky ny mpitandro ny filaminana izay nanamarika ny fisiny tamin'ireo toerana maro tetondreny vohatra sy ny manodidina. Paikady ho fandresen-dahatra ireo rehetra izay manana fikasàn-dratsy anakorotana ny fandriam-pahalemana. Manoloana ny toedra raha-pirenena tokoa dia sy ny amboadidy ny mpitandro ny filaminana ary efa niatrana avokoa izy ireo manoloana ny feoniely izay ny fony fikasana fanakorontanana tetsy sy teroa.